Raha mikasika kosa ny androm-panjakana mitaky ny hanomezana ny zonjy ireo mpikambana ao amin'ny kongresy teteza mita manoloana indrindra ihany koa moa ny resaka mandeha izay manala baraka izay novizina mikasika ny toeram-ponenan'izy ireo eny Tsimbazaza dia nisy ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Honoré Xavier Robertson Mampiory izay solotenan'ireo mpikambana amin'ny kongresy ny teteza mita io tolakandro io moa nanaovany izany fanambarana izany fanazavana eo ambony fandraisam-peon'ny milova Ramanantsoa sary ny Christian Rakotondramanga kosa. Ny carburant na sekaly izay nomenanay dia nentinay nanaovana ny asa amandraharaha any amin'ny fokon'olona isan'ny avy zany hoe nanaovana asa sosialy zany tamin'ny toerany isanay avy. Nefa nanomboka ny volana Oktobra ka hatramin'izao dia ampahany no nomenanay. Izay nilazaina fa haverina amin'ny volana Janoary ity Janoary teo tamin'ny taona ty efatra amin'ny 2024 ity nefa tsy nitanterahana izany. Faharoa, ny session extraordinaire nampanaovananay dia misa 5 nefa ny zonay dia 3 ihany no nomenanay entre parenthèse hébergement sy ny frais. Rehefa avy nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra ny toebolan'ny kongresy sy ny mpitantana izahay ka tsy nahazahoanay ny valina ara-dalàna ary araka ny tatitra nataony solontenanay nihaona tamin'ny ministeran'ny fitantanam-bola izay nanazava fa efa tonga ary ampelatana ny tompon'andraikitra ato amin'ny kongresy ny droanay rehefa hatramin'ny volana janvier. Noho izany miangavy ny tompon'andraikitra hanome ny zonay sisa tavela izahay. Azadiny fa samy mpanaro alana isika ka tokony hifanadra. Mikasika ny fanalabaraka-nay amin'ny gazety sasantsasany izay voizina handotoana ny mambara ny kongresy amin'ny trano ato amin'ny centre d'accueil dia kianay ny manazava eto fa ireo efitrano ireo dia ny antsasany hany no ipetrany CT fa ny ambiny dia ampelatanany bureau permanent izay ametrahany olo tsy fantatray ka aza lotoina izahay. Ary tamin'ny fideranay tato dia trano foana sy tsy misy latabatra na seza na kidoro na jiro hatramy fanalahidy aza. Ny sasany fa izahay no niantoka izany ary fonona izahay hialato rehefa tapitra rehefa tafapetraka ny bureau n'antenimera vaovaon'ny Republika fahefatry satria toerany fandebiazana itony. Mba hialana amin'ny resabe fanaritsana ny CT sy ny hanairana ny sain'ny tompon'andraikitra rehetra no hanaovana izao fanambarana izao.